Trangam-piarahamonina indray kosa ny sehona lozam-pifamoivoizana nitarika tamin'ny famoizana ain'olona teny Sabotsy sy Namena tamin'ny andron'ny omaly. Resevera iray vao 17 taona monja no nindao sy ny fahafatesana tao anatin'ity lozam-pifamoivoizana ity. Ravakarandriamanala Somra Samuel nanatrika teny an-toerana. Resevera iray no namony aina rehefa tery tao ambany fiara iasany teny Sabotsy sy Namena omaly tamin'ny enora sasany maraina. Fiara mampitohana Antananarivo sy Ambatomanoana ty fiara nanosy azy ity. Raha ny fanazavana teny amin'ny tobin-dasantsy iray teny an-toerana no sehony loza. Gasoil teo amin'ny galana zany izay dia izaho moa manao anatin'ny réservoir dia ny vola anaovana amin'ny izay koa manao gasoil amin'ny bidon dia ny vola anaovana an'ilay anaty bidon mbola any aminazy dia vita ny tao anatin'ilay réservoir dia natsoko izy dia tsy hitako dia ilay chauffeur nanome volana hoe ty misy vola aloha dia ataovy ilay amin'ny bidon ankaray dia rehefa tonga kely dia manao an'ilay amin'ilay atsika dia nanome volana ilay chauffeur dia ilay gasoil ato anaty réservoir zany efa vita dia ilay pompiste tanteny hoe arisoa kely fa mibahana fa avy nanome volana ilay chauffeur dia ilay tômôbila noroso dia izy zany tao ambany tômôbila tao dia izay tsy haiko hoe inona nataon'ilay rito na inona. Ny lohan'ilay resevera izay vao 17 taona monja moa no vao mafy. Niezaka nanavitra azy ireo mponina teny an-toerana saingy tsy tonga teny amin'ny hôpitaly Anosy Avaratra akory dia tapitra ny ainy.